rehefa vita moa ny famitorana hita ny vesatra izay nianjady taminy dia nampidirina ponja vonjimainga mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana azy eny amin'ny fojana Varadrano ny Voapanga Saondra Malala Marie Michel. No nentina teto anatrehan'ny fitsarana ny olona 12 izay niaraka tamin'ny Ramatoa Saondra Malala Marie Michel. Ny fiampangana azy ireo dia fanaparitahana sy fizarana vola entina anakaramana olona anao fanakorontanana izany dia voatondro sy fahaizany andininy faharaka amin'ny 90 ao amin'ny fehezan-dalana famaizana ao amin'ny andalana fahatelo. Reto olona 12 reto rehefa natao fanadihadiana teto amin'ny fampanoavana dia napetraka teo ambany fanaraha-maso ny fitsarana mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo. Ny Voapanga Marie Michel Saondra Malala kosa dia natao fanadihadiana eo anatrehan'ny mpitsara ao amin'ny fitsarana atapony. Araka ny voalazan'ny andininy 12 sy 500 ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny paikadeloka amin'ny mahampitsara premier grade azy ary efa nisy moa ny autorisation de poursuite izay navoakan'ny ministry ny fitsarana. Manaraka izany dia tsara ny mampafantatra ny vahoaka malagasy fa araky ny andininy 770 ao amin'ny lalam-panorenana dia efa nesorin'ny birao maharitsy ny antenimieram-pirenena ny immunité parlementaire ny Ramatoa Saondra Malala Marie Michel mahasolombavambahoaka izany Voapanga izany. Noho izany dia manaraka ireo pitsopitsony rehetra izay voalazan'ny lalàna ny fanadihadiana rehetra izay natao taminy. Rehefa vita moa ny famitorana hita ny vesatra izay nianjady taminy dia nampidirina ponja vonjimainga mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana azy eny amin'ny fojana Varadrano ny Voapanga Saondra Malala Marie Michel. Dia mbola ao anatin'izay vaovao izay hatrany moa ny toy vakana ny vaovao omaly hariva zany dia nahiditra ponja i Maria Michel namoaka didy fa ampidirana ponja vonjimaika ny fitsarana tampony tao aorinan'ny fitsarana ny sombam-bahoaka Saondra Malala Marie Michel. Eny amin'ny fojana Varadrano no tazomana azy araka ny fampitam-baovao hatrany sy ity moa dia fikasana fanakorontanana ny firenena no tena vesatra ny ampangana azy araka ny vaovao izay voaray hatrany. Amaranantsika ny vaovao ity dia ny resaka herinaratra izay nisan'ny tonga resabe ny mikasika an'izany tao aloha kely tao kanefa efa nisy ny ihany koa ny fandraisana raikitra izay nataon'ny fanjakana ny amin'ny fanolonany tompony raikitra teo anivon'izany. Herinandro nomena ireo herinandro nomena ireo izay tsy nanara-dalàna ho hatrany Désiré Jirama sa voakasika ity fiam-potoana herinandro ity na ireo tokantrano napetritra jiro tsy ara-dalàna na ireo mpiasan'ny Jirama ndray tsokombakomba tamin'ny fampidirana izany. Herinandro nomena azy ireo any soran'izy ireo ireny fampidirana jiro tsy ara-dalàna ireny. Io no nambarany tare jeneraly vaovao araka ny vaovao izay azo moa zany dia ny jeneraly Rasolo manana nandritra ny fitsidiana teny sonerana omaly. Eto tsy miova ao amin'ny lera amin'ny fotoana ao anatin'ity satria dia efa fotoam-bity ity isan'andro ny latsinainy ka hatramin'ny zoma ao anatin'ny fandaharana be miray fa miatrana eto daholo ny rehetra mpanajaraan'izany fandaharana izany ao amin'ny lafiny teknika miaraka amin'ny tiritsika hitahina kely kosa manao fandaharana kapobeny amin'ity anio ity itokona falamanana amin'ny gazety tandrazana dia efa mifarimana miaraka amiko eto manana vahintsika amin'ity anio ity tolorana ny araby ianao tonga soa amin'ity maran'ity colonel Théophile rahalay manandrebe miaraba tompoko. Miaraba anareo amin'ny rahalahy mpanao gazety dia miaraba ny ekipa teknika ihany koa. Iny ary salama tompoko. Miaraba ny vahintsika dia misy fotoana izy efa elaela no tosika hoe ny vahinty eto ary amin'ity taona 2024 ity dia fivanianana voalohany dia ary arabaina ianao tonga anay ary arabaina toy izany ihany koa amin'izao taona vaovao izao dia taona ho feno fanambinana firirintsoa fahasalamana fahasoavana ho aminao sy ny ankohonanao ary ho an'ny manodidina ihany koa indrindra fa ny firenena. Ny vahintsika ataontsika bangitonana angambary tokona fahalamanana dia manamboninahitra kolonely zany
efa tsy aperinasa izy nefa dia tsy miala lavitra ny fiainam-pirenena ary ataontsika hoe amapolopolo taona satria fa tany amin'ny efapolo taona mahery tany izy a isan'ny ataontsika havanana sy manana traikefa izy mikasika ny administration militaire eo amin'ny fandaminana ihany koa amin'ny resaka hoe amin'ny vanim-potoana mampisy ny ataontsika hoe krizy anga zany raha ohatra ka zay na amin'ny lafin'ny fandripahalemana io na ihany koa amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mety tsarony maro ihany angamba marika azy tamin'ny sivy sy roa arivo raha teo amin'atsika hoe fitantanandrara tamin'iny faritra mena be tany amin'ny faritra tsy mandrefana iny a ny tena ataontsika hoe teo amin'ny asa manandraikitra zany amin'ny lafiny ataontsika hoe fahalemana ary izy moa dia isan'ireo vatona sondry ny tany satria novolafolaina teo amin'ny sekoly miaramila pirenena na ny semipi tany fianaratsoana beravina tamin'izany fotoana zany a ary ny sivy sy roa arivo efa natsahiviny toko raha fahalamanana teo dia anisy le raharaha zay tao anatin'le ataontsika hoe ireo voabeda anga zany ny samborona ary ny natoboka-pona mihitsy ny ray tarika tamin'ny manandafy rakotonirina ary antaralitera ary maromaro zany izy ireo anisany colonel Théophile berevera moa zany nahafantarana azy ihany keo ataontsika fofo zay fampidirana mba hahafantarany olona mba situena tsara zany de contextualisena tsara vahiny eto ianao an'io colonel Théophile aloha ajaina amin'izany ataontsika hoe laharam-boninahitra misy anao zany ankehitriny de colonel malaza ihany keo rehefa miresaka colonel de ny folo alina nitafika amin'ny ankapobeny ho an'ny tetarana Madagasikara ngamba toko raha fahalamana raha ohatra manao tsy hay fotsiny ataontsika hoe manao survol kely fotsiny de teo amin'ny fiandohandohan'ny taona fitopolo teo teto Madagasikara sy tamin'ireo tany taty Afrika koa amin'ny ankapobeny de naka ny toerany ny tafika ny folo alina tamin'ny ankapobeny raha manao historique fotsiny de teo zany mandra-patongany amin'izao fotoana zao dia teo hatrany indrindra fa amina situation anatina crise ina mety mahatonga an'izay raha ohatra manao resaka hoe rappel historique tsika colonel Théophile sy mametraka an'le zavatra misy amin'izao fotoana zao misaotra betsaka amin'ny fanontaniana hiezaka maly tsotra sy ho takatry ny olona na de hoe raha miaramila aza ny folo alina na ny FTS UFTS voambolana ampiasaina amin'izao fotoana zao ny gendarme ny polisy ary miaramila ny force zany ao anatin'ny vanim-potoana ara-politika sy ara-piarovana aty Afrika tsy miala an'izany Madagasikara de tsy maintsy manana ny toerany manana ny andraikiny na sarotra na mora na mangidina mamy fa ao anatin'ny fiainam-pirenena zay lolo izy amin'ny ambaki mivangony ka ny amin'ny lafan'indray ohatrany hoe fanontaniana ty manitika ana zany hoe tsy manambafaile hoe manao politika ny tafika raha lazaina tany aloha hoe grande miety mangina sy ny sisa raha lay sary mitranga na ny talona ny ankehitriny zay aloha dia ataoko mazava tsara raha nisan'ny zavatra andrasako tiako fantatry ny mpiarabelona tiako fantatry ny avaram-pianarana fa tena hianarana ny resaka raharam-panjakana ny resaka raharam-politika misaotra an'Andriamanitra misaotra ny manandafy rakotonirina misaotra ny Germain misaotra ny tompoky la George Daniel rainy ministry ny fampianarana ambaratonga ambony io sy rahalay velo izao de sady mpianatra miaramila no tanora ny biazina teo ambany saokandra manandafy mety tsy anana an'izany tombontsoa zany ny tanora miaramila amin'izao fotoana zao avy any amin'ny semipi any amin'ny akademia any amin'ny antsoa any ambositra satria zao dia pitsikilo pitady ny vaovao ara-miaramila sy ara-politika nanomboka classe de première to amin'ny lycée Raherivelo fianaratsoa hatramin'izao raha tianareo fantatra hoe agent double izao io maso sofina ho an'ny tafika malagasy maso sofina ho an'ny republika fa tsy hoe manana titre officiel ianao amin'izay zavatra ataonao zay fa ho an'ny tandazana ho an'ny republika mihitsy fa tsy ho an'ny terrorista
ho an'ny république masosofina ho an'ny république misy anto manokana vely hoe ho an'ny république aza-pidirina polémique ary tena misy anto ny république de république ny fanavozana azy adevitra hafa zany fa masosofina ho an'ny république ahako ary nanomboka classe de première tao amin'ny lycée dia niteny reniny tompokla commandant Ralapaul commandant sekoly iandraikitra ny fahafantarana ny vaovao politika sy ny miaramila tao amin'ny lycée mikasika amin'ny mpampianatra de mikasika amin'ny mpianatra inona ny vaovao ao zay ny asako de atram'izao ka za zany de pitsikily naropana politika fa mahirata resaka zany ianao colonel Théophile de eo ma tsy le izy zany hoe amin'izao fotoana zao io zany tena tiana tongavana zany de hoe légitime ve zany raha mijoro ny aona le zany lesy toko rahafahalamana folo alin-da tam'le situation 2025 moa zany nia sy tsika am'izao fotoana zao io misaotra betsaka sady mamy de mamy zany fanontaniana zany mamy-bahoaka eken'ny olona eken'ny malagasy eken'ny Antananarivo eken'ny tanoran'ny 13 mai GNZ ny fijoroany tafika malagasy na ny folo alin-da zay ny sary mitondra an'izay sy ny titre mitondra an'izay de ny CAPSAT 2025 satria nahoana ny fijaliana ny fahoriana ny tranga ny atra tam'izay ny zeda sy ny mpanampy azy na hitapoko hitapirenena na miafina mety misy olona hoe nanampin'izay ny zeda ohatra hoe vavaka ohatra hoe namatsy vola na naropanao gazety fa ny CAPSAT tonga de niditra tsehatra tady teo tsara fa tamin'ny andronay tamin'ny 91-92 Hervel mifampitana amin'ny MMSM grenade nampiasanay grenade offensive mitongilana makany amin'ny Hervel de alefanay amin'ny 10 metatra ny grenade offensive tsy mahafaty io de afapony commandement nipoaka ny grenade ny Théophile atao Toliara capitaine Théophile kanefa tsy afaty ny Hervel fiantaniko amin'ny Hervel fa ity tena blindé navoaka ny CAPSAT ny arovana ny ZNZ sotranareo zala toy izy fa tsara inona zany mambahoaka zany légitime ny folo alin-da nisy ny CAPSAT légitime zato isanjato ekeny zao tontolo zao ekeny rehetrarehetra na fomba le fitondrana resy na mody resy na fomba ny fiovana légitime mambahoaka légitime zay angamba aloha ina zany no mahasamy hafa le hoe satria samy nisy hetsika ny tafika foana fandraisana anjara foana hoe 7 zay niaina anareo tena hoe nareo acteur atao sy lay hoe farany teo mialatsiny atoko zany ohatrany hoe tsy te resaka le CAPSAT 2009 nefa fitigny kely fotsiny fa le CAPSAT 2009 zany tady deo tsara ho an'ny commandement sy ho an'ny tanora ny tafika malagasy na mbola any amin'ny CMP io na any ambositra io na amin'ny akademia io na ao amin'ny NSOA io fa ny CAPSAT 2009 tsy commandement no mibaiko an'io fa extra commandement initiative de groupe satria tsy mihetsy ny commandement no ny antony inona tsy nampetitra ny semgam 8e promotion teo Andohalo inona tsy nampetitra ny faneva commandant gendarmerie miandro mahazo ve sa tsy angerety azafady fitenina miaramila miara-pitsiny amin'ireo civil fa tsy de teny ratsy de rehefa mifanenjana ny mpanao politika ny fomba ny andry président Iandry maire Mbeny Tanàna sy président Ravalomanana rehefa mifanenjana ary mitranga amin'ny lafiny maro de nisy initiative de groupe zay
zay natao hoe initiative de groupe na individuel fa ny commandement hoe za neutre za zao zay zany 2009 za tsy manome tsiny capsat 2009 fa liny commandement mihitsy rehefa tena sikidina zany fakafakana alana ambony alana ambany hoe zany gasy de ny commandement mihitsy ny tomponatoka na tonga ny capsat 2009 haka initiative hoe tsy lasa tsony ty adiny ravalo manana tsy andro ty zala miala tsina amin'ny président rola atsaiko atapony loha de reny ary fa nisy Charles Lisson de zay zany raha ohatra zany hoe apiko tsara ho fantatry ny opinion militaire ny olona matsatso mety mijeriny hoe resaka légitimité anao teo mikasika le capsat 2025-26 ty zany de ohatrany ty hiditra anao zany hoe question de légalité satria misy différence misy aminao nuance mihitsy anao le hoe initiative de groupe sy le resaka hoe nety commandement ty ametraka anao hoe légalité ao anatin'izy te metraka ny commandement mihitsy isaky ny vanim-potoana fantatro ny andraikitsy ny commandement ary vakiko ho fantatry ny tanora ao anatin'ny tafika malagasy tena hitritriako eto ary mafisiko fa zao commandement hoentony izy telolahy zao zany hoe ny chef d'état-major ny tafika malagasy eo Andohalo ny chef d'état-major ny commandant national gendarmerie sy ny DGPN reo ny tena commandement responsable redevable tena tomponantoka tomponandraikitra azo amarana zany atao hoe redevable fa tsy nisy an'izany hatram'izay avelan'ny commandement anao zay ataony eo de huit eo io moa politique io ka io an'ny président io ka zao io zany daholo napisiny be maty teto commandement responsable et redevable izy telola les 3 chefs d'état-major am'izao io ya amen ny mahatonga zany mantsy zany hoe somary sujet sensible ihany moa ty resantsika ty amin'ny an'io ty fa zao ngely izy colonel Théophile hoe colonel zany no mitondra ny tany sy ny fanjakana am'izao fotoana zao tsy ohatran'ny hafahafa ihany ve zany hoe mety hoe les garanties le resahana zany ame garantie amin'ny lafin'le hoe unité firesakina ny folo alandaminy akapobeany ve le isa satria azadino fa fitanany firenena de tsy mifanalavitra amin'ny resaka politique ka zay indrindra le izy hoe tsy mampanavy zany amin'le hoe am'le unité azoko tsara voaraiko tsara reza maralasa en européenne oka iainy tsara ny any an-dakazera ny ao am-perinasy enohy tsara zao teniko zao ny valiny voalohany de zao eran'izao tontolo zao aty amin'ny tany andalam-pandrofoana de tadideo tsara Fidel Castro commandant gradiny tsy napakatena colonel zany commandant Fidel fa ny chef d'état-major ny ministre de défense ny zandry Raoul Castro général betsaka ny manamboninahitra nanao école de guerre tany Cuba anisan'izany ny dadan'io ministre ny défense am'izao io mbola velolandry général Ralezamary mahalalan'izany le grade zany le grade fa le asany folam-panjakana eran'ny tany zany ohatran'izay colonel en chef suprême des forces armées chef de l'état commandant en chef de l'état ny Cuba colonel Kadhafi colonel fa ny olo-peizy ny général be de be teto Madagasikara nisy premier ministre commandant na colonel premier ministre Victor Ramahatra fa ny ministre ny défense généraly ka ny tena pratika zany dia ny fonction fa ny grady ny fonction no masina zay ny fampitondrana filana sotasota na tsy fifakazahoana zavatra hafa
matoa misy conflit de grade fa zavatra pitranga zany jereo zao 22e promotion i capitaine Ibrahim Traoré zokon'ny la 23 zokon'ny Mikael reo il capitaine izy fa mi-commande général fa ny tena valiny de zao iny zany zavatra safosafoko fotsiny mba ilazako hoe fanao zany zalaha tsy mampiady zany fa ny mampiady ary le ady mety ho ady vava mety ady fotokevitra fa le ady mety ho basy raha ohatra hoe ny tanjona sy ny contrat ifanarahana de ho an'ny taninrazana ka tsy ho an'ny taninrazana ny tondrano an'le fanjakana sy ny tafika malagasy de zay tsy fandeferany zany ya tafiditra ao anatin'le raharaha am'izao fotoana zao tsara zany eo am'le resanao io zany satria zao zany de hoe ny ACC am'izao fotoana zao de nametraka tsara zany amin'ny hoe colonel Randreny tena voasoratra ao anatin'ny décision kosa aloha zany tamin'ny 14 octobre misoratra ao mihitsy ny anarany colonel ianao zany no mitondra ny tany sy ny fanjakana de io moa zany sy ny fanambakevitra mahasamay mijoro ny androm-panjakana mitohy tsisy fahatapahana loatra ny fifandraisana raisam-pirenena ny famatsim-bola de mitohy ny onefiny sadek moa zany zao ny Union africaine no eo zany aloha ny resaka fa iny resaka ny raisam-pirenena fa amin'ny raha atao anatiny tsika io zany refondation ny resaka am'izao fotoana zao colonel Théophile